Tapanatsony ny orinasa sy ny toeram-piasana izay niasany Andriamatora Kotarso Alban filohan'ny antoko Madio taorina ny adihevitra politika izay notanterahana tamina fahitalavitra tsy miankirairay teto Andrenivohitra. Raha ny votoatin'ny fampiatsoana azy dia nisy ny fitaranana ny mpanjifa ny toeram-piasany izay laza fa navoatontona ny anaran'ity mpanjifa ity keverin'ny fahofafambaraka. Andany ny orinasa izay nampiantso azy dia laza fa ny tera-pahavoazana ho an'ny orinasa ary nisy fiantraikany teo amin'ny orinasa izany adihevitra politika ny tanterahany ity mpanao politika ity. Teo anatrehan'izay dia tonga nangatam-panazavana tamin'ny toeram-piasany Kotarso Alban ny randrana sindikaly ity farany izay mpikambana raha teo ao anatin'izany sindika randrana izany. Nampafantatra tamin'ny mpanao gazety ny votoatin'ny zava-nisy sy ity tranga ity araka izany ny randrana sindikaly amin'ny anaran'ny sekretera. Androany moa zany androany nisy an'ilay hoe autorité préalable de changement ny camarady Mamba satria nisy an'ilay hoe fisekoly teo anivon'ny aina majeriny nanao an'ilay débat politique. Tononotry mihitsy le débat politique satria zay no tao anatin'ilay taratasy fangataham-panazavana ny men'ny orinasa azy. Hoe tao anatin'ny débat politique ianao dia namoaka ny tsy ambaratelon'ny orinasa. Zay no teneny zany tao anatin'ilay izy dia zay no natonga n'ilay androany. Tonga nay moa zany resaka tao anatin'izay rehetra zay hoe nazavainy ary niteneniny ary namafisin'ny mpanao gazety fa mahalendrena antoko politika azy natorava teo izay antoko politika manohana nanolotra candidat izy. Fa ny fitarenana azo ny orinasa ty zany hoe misy client tsy nolazainy zareo moa zany ny anarany hoe misy client izay nitaraina fa hoe navoaka ny momba azy dia matsiaro mafy izy anatin'izay izay nandraisan'ny raisin'ny orinasa hoe teraka fahavoazana ho an'ny atian'ny orinasa zay izay satria hoe mikikitra ny client hoe manitsakitsaka ny fitsipika anatin'ny orinasa. Zay moa nametraka atao anatin'izay hoe samy nandinika nanaraka n'ilay émission zay fa tsisy fanolonana Air France misy zegny ampinenazy. Faharoa dia nangatahanay moa zany ny andinim-pamoronam-pera-dalàna ny asa hoe mananjo ahafantatra ny grille d'accusation ny mpiasa dia nangatahanay fa tsy hoe inona le aiza le fitorin'le olona le client inona le lazain'le client hoe information divulguenay fa tsy nahazo zany zay lafarana dia nazavaina atao hoe nareo ve dia hiditra aty amin'ny resaka politika be ho ampidirina ty amin'ny resaka asa satria moa izy napitra ty amin'ny asa dia zay mahatonga anay syndicat zany miditra ato anatin'io satria camarade Allemand dia délégué syndical ny randrana syndicaly eo anivon'ny orinasa mijoro ara-dalàna ary employé protégé ohatran'ny délégué personnel zany ohatran'ny comité d'entreprise tsy maintsy akana autorisation any amin'ny inspection de travail aloha izay vao mahazo matoka na tsy matoka fandroana ma sy nieritreretany zareo izy nefa le information resany tao anatina débat politique iny amina politique azy le information avy any amin'ny mpanao politika zany no ampiasainy fa tsy ny information amin'ny tasony asakory zay ny tena nitsintinay tao anatin'izy aza mangaro izy fa fanapaha-kevitra moa zany dia anjaran'ny orinasa no mahita hoe inona no anapahany ao anatin'izay mandrapatonga ny fahazahoany ny autorisation avy amin'ny inspection. Zay zany tingana manaraka moa zany ny orinasa tsy maintsy anontany any amin'ny akany ny hevitry ny inspection de travail ary zahay aty amin'ny syndicat indray dia andefa taratasy ny anivon'ny inspection de travail hoe tia ny olonay misy fanenjehana mpiasa ato izay tsy manaraka ny lalàna ary manao tsindry herisetra amin'ny olonay dia taraina ny inspection de travail zay zany samy tonga any fitarainany rodoto ny anankiray mitaky fandroana izay nay mitaraina hoe fanetsakitsahana ny zo mampiasa azy atao zao satria resaka politika ampidirina dia resaka syndicat sy asa izy hitantsika toy manana 20 andro ny inspection de travail hitantsika zany firy andro izy nandray manapakevitra fa mandritra zao fotoana zao dia mbola miasa camarade Allemand miasa foana hitantsika foana mitoy zany fa syndicat tsy anaiky mihitsy ny an'izany hoe ampangarona ny olana ma mpitarika politika azy satria efa nazavaina tao mihitsy hoe
ary ny tale général ny air France nylaza misy hoe ny autorisé ary nanaika nazy teo amin'io fananganany politika fanaovana ny politika io a zavanaohatra misy responsabilité fanarahana zareo tao zany nanaiky izy hatramin'izay a tsisy tokony hoe melanzeny amin'izay fa tokony avanitra an'izay a le izy tokony tsisy hoe iverina ty amin'ny camarade izy a ho amina resaka amin'ny propos politique zany a ny mampiasa eo moa le hoe mampieritreritra hoe ilay soi-disant zay misy ny tenenay soi-disant client izay milaza tory a dia raha mieno hoe feoeno a dia hoe isan'ny candidat firenena adversaire ny candidat tongotra miatika zany a te ampiasa n'ilay orinasa zany izy a anery a ny camarade ma amin'izay resaka ady politika amina fifidiana ndraika tsy azo kely zany a